Tena tsara zavatra mitranga. Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay. Ny olona tsy natao ho faty fa natao iaina mandrakizay ohatra n'Andriamanitra. Fa rehefa nanomboka nandray ny endriky ny fahafatesana ny olona dia nalahelo Andriamanitra fa te hamonjy ny olona izy. Ary zay endriky ny famonjena tsy mbola tanteraka tsara hatramin'ny farany zay mandram-piveneny ramanlanitra ny nomy tropeka ny varana tafony tsy fahalovana dia Andriamanitra mikasika fotoana. Zay mahatonga azy milaza ho afoesiko fotoana noho ny amin'ny olona mivony satria betsaka fahoriana eto ambonin'ny tany. Midika zany fa zao vanim-potoana farany zao dia tsy hoe vanim-potoana anairana anao mba hahatonga anao ho tahimby eto ambonin'ny tany. Hitanareo araky misy saison zavatra rehetrarehetra. Tsy mampanina ary tanelona mbola mety voafitaky ny évangile na prospérité ohatra. Mety hoe ho tahina ianao ampiny ianao miliardaire sasisy tsy ratsy ho tahin'Andriamanitra foana ianao. Fa amin'izao vanim-potoana vanim-potoana hiandrandrana hitsenana an'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra. Midika fa mifantsika zany sy ny ao anatsika iray manontolo mifocus mifantoka tanteraka amin'ilay andro anankiray iverenan'ny mpapakatra hifankahitana eny amin'ny rahalanitra fotoana iverenana. Fa io manjoanao io raha io zavatra mitranga amin'ny fiainanao io dia tiako fantatro ty famarinana anankiray ity. Ty lehilahy malemy izy valoteo fanebetsalia dia misy zavatra ohatry zao no mitranga. Zany hoe fitao piravoravono zany ny Jiosy. Jesosy koa mba hiakatra dia ravoravo ao Jerosalema ilay toerana. Dia zao anao hoe tsika eritreritra mametra-panontaniana aminareo ao amin'ny tempolo io fitao piravoravono io miakatra jour isaky miakatra ao Jerosalema. Zany hoe mandritra ny 7 jours zany hito daholo ny karazan-javatra mampifaly ny olona, sakafo, vavaka ao daholo ao amin'ny tempolo. Zany tena fotoana ivorian'i Jiosy iravoravono io fotoana io. Jesosy koa wow amin'ny fotoa piravoravono io. Fa zao ny zavatra mitranga. Le firavoravony zareo tao tamin'ny voalohany, firavoravona tsy misy Andriamanitra. Ao Betesda izy. Dia Andriamanitra izy zany le kofanao nefa le Andriamanitra tokony miara miravoravo vao amin'ny toerana io lasa mivililana nakany amin'ny toerana anankiray. Nanetsika misy fotoana misaina hoe iravoravo. Fa zavatra tsy azontsika dia zao tsy feno fipetra-piravoravotsika raha tsy ao Andriamanitra. Tovy aminay mavoina. Dia zao zavatra misy tena nanaitra izy. Jesosy ary io avy any Samaria, koa izy avy any Samaria. Fa tapa-kevitra izy hiakatra ao an Jerosalema. Satria ao Jerosalema misy fety ny Jiosy. Ary io fety io dia andro firavoravona izy zao tokony ny voalohany. Samy ala avy any amin'izay misy azy daholo ny olona avy any amin'izay ambanivohitra misy azy. Ao amin'ny fotoam-pankalazana io satria fety be tao Jerosalema. Zany hoe ny rehetra ilainao mifaly ianao am'piravoravo dia fety Jerosalema. Sakafo zika, toerana, fifankahalalana, fiarahana amin'ny mpinamana. Ao! Amin'ny Baiboly dia milaza fa Jesosy koa hiakatra ka Jerosalema. Ville anaovany parfaite tao Jerosalema. Ary misy toerana nefa ao amin'ny Jerosalema io ao anatin'ny tanàna io atao hoe Betesda. Atao maro be dia be. Ao Jerosalema ihany io toerana io saingy tsy afaky ny fety zareo reo satria voasakany aretina maro isan-karazany. Toy izy ny Baiboly misy malemy tao, misy jamba tao, misy matila tao, misy somona tao, misy mahitra tao daholo. Dia mareo anefa ny ohatry hoe nadimy tao satria samy nakany amin'ny fety daholo ny fianakaviany. Nandeha mpisolo, miava, ny mpaminany, ragovo, mpanapaka, ny fianakavian'ireo olon'ireo navelany tao reo marary reo satria adimy tao vokatry ny fianakaviana na le bobata apiditra ao anaty rano amin'ny malena izy lasa tany daholo. Midika an'izay hita niavany teo reo olon'ireo satria miavany lasa tany daholo. Jesosy zao ny tempolo. Jesosy tsy tonga dia tany amin'izay mampifaly ny olona fa Jesosy nakany amin'izay malahelo. Tsy tonga dia tany amin'ilay nakaiza izy nakany amin'ilay fahoriana be. Jesosy betsaka ny oro tao, maro no mitady an'Andriamanitra tao, maro no mitady vonjy tao fa tsy nahita. Zao Jesosy raha hoany amin'ilay fety dia lasa izy mivililana nakany amin'ilay marazy. Teteny aminao androany ery
tsy ratsy akany malahelo raha tsy tonga tany raha ty zavatra be dehibe fa Jesosy ny ty-takarivo ty tsy tonga ho an'ny olona defety izy fa tonga ho an'ny olona sakaiza mora azo am'ilay zay tao tia nanao mialy bavaka efa nanao fagagana vehivavy anankiray maty raha hoe mididina dia misorona am'izay mandeha tany amin'ny dokotera voabolofo scientifiquement fa tena hoe vo izy velomin'i Jesosy ny raha namorona ny Jesosy raha vaovao satria tao tsobitisao tena naovan'Andriamanitra fahagagana koa izy ilay zavatra tsy vita tsony reny nareo mahafantatra fa andray rehefa tsy mifonctionne tsony dia na le izy atao greffe na le izy tonga dia miandro fahafatesana ao anaty dialyse fa ny zavatra misy solon'Andriamanitra le ray tena Andriamanitra ray dia zavatra mahavariana dia zao nga zany nisy olona tena bokatrosana izy tamin'ny 2000 fa miombona tsara ianao amin'Andriamanitra fotsiny fa raha zavatra ohatr'izany zany tiky tena zavatra ohatr'izany vitan'le famangin'Andriamanitra anao rehefa misokatra ny ao anatinao manatsara ny communion anao aminy ahoana ny fipetraka le izy tsisy atenenao tsony le olona tsy hitan'izay ho ale banky rehefa indramam-bola mitomboka foana ny zanany dia ohatra ny niembotra olo le fotoana niembotra olo le fotoana niembotra olo le fotoana ny faranany inona nataon'i Jesosy vavaka olo izy dia ny profesia fampianaran'ny sekoly talata hoe raha pitso alohan'ny amin'ny folo anao zavatra Andriamanitra tonga tambaraka ny folo latsaka nisy olona nanao virement tao amin'ny compteny tsy fantany dia ny vola tao amin'ny compteny tonga dia nandefasana message izy hoe andoavo trofanao dia izy ny olona anao an'izany raha eto tafo zany mbola azo atao ihany satria matanjaka be ny takarenareo aty fa ny Madagasikara ny azahoana tombony any aminao aza mbola eritreretin'ny saina no le fantrana misy eo anatin'ilay firenena fa tiako lazay ny kanao manokana tsy hitovy amin'ny kan'ny olona zay zavatra mitranga eo amina firenena anankiray eto amin'ity zao tontolo zao ty fa minoa ianao fa manana mpamatsy mahery Jehovah Jireh. Alleluia. Jesosy Kristy avy any Nazareta afaka hijery sy tsindronanao ao anatin'izay asatra rehetra lalovanao fa zao fotsiny ny angatahako aminao azafamaroatra Andriamanitra tereny filana ka tonga anao isaina fa ny zavatra ain'Andriamanitra atao mahatonga ny fonao iorona amin'Andriamanitra. Misy karazam-pinoana Andriamanitra ary ny karazam-pinoana eny tsy hoe tsy ilaintsika mana tena Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa fona dia fatokina zavatra ny tenainy zavatra ny tenainy fanehoana zavatra tsy dinga ny finoana voalohany zay fa dinga ny finoana faharoa tsy zay fa ny finoana faharoa tena tian'Andriamanitra irisonao dia ianao mananantoka ao anaty fa izy le inonao dia Andriamanitra mahavita manovanao. Le finoana faharoa tsy zavatra tenana antenainao azo fa ianao ifantohan'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy zay rehefa Andriamanitra mifantoka aminao dia midika an'izay anangana anao izy lalana azo ny anehoana ny heriny sy ny fahatsarana eto ambony tany ary io ny témoignage faran'izay tsara indrindra io ny témoignage faran'izay tsara indrindra ary io tiako zaraina eto androany Jesosy rehefa niakatra tao Jerosalema dia vilalana izy tsy tany amin'ilay firavoravon'ny olona izy fa nakany amin'ny malahelo izy Jesosy niara mifaly amin'izay mifaly moa izy nanapa-kevitra ao Jerosalema tokony fantatsika izany fa mbola ambony lavitra mihoatra ny Jesosy ny asarobidy ny famahana ny fahoriana ela mianjady eo fiainan'ny olona zay mahatonga milaza hoe tsy mitsahatra Andriamanitra raha tsy tanteraka ny famonjenanao zato isan-jato. Jesosy zany dia misaina ny ora ao anaty fotoam-pifaliana ary ny ankamaroan'ny olona dia tia mandeha makany amin'izay toerana mahafinaritra sy mampety azy fa Jesosy tsy hoe makao amin'ny olona mifaly fotsiny fa tonga koa izy eo an-tranon'izay mitomany zany hoe zay tsy afaka mihira no nomeny firam-baovao tao Betesda Jesosy fa mangina fakely fotoana fakely tao Jerosalema le tao amin'ny tempoly fa zao le présence tsy tao amin'ny tempoly fa tamin'ny Betsaïda natao Betesda zany hoe any amin'izay toerana misy fitaraina sy fampahoriana io zao fa eo akaiky izay olo izy
sady akaiky ny fo izay malahelo koa satria mpamonjy morazo amin'ny andro fahoriana izy. Baiboly dia milaza an'izany aritantsika ny fiainan'i Jesosy miboaky ny Jona 2:5 teo. Laza ny Baiboly fa misy fahagagana tao amin'ny toerana eo. Ahoana fiseho ilay fahagagana tao amin'ny toerana eo? Misy condition be voakamando aloha fa sitrany zava tsara. Baiboly koa dia milaza fa ny anjely voahiraka hitondra fahasaranao dia tsy ndraina ihany fa tsy fantatra ny fotoana hoe aeo azy. Dikan'izany mila mailo no marary miambona mandrakariana so mietsika ny rano. Ny zavatra azo antoka dia zao mariary tsy ampy toromaso daholo io. Tany sady efa reraka ianao mbola mailo sao dia miarina izy mietsika tamiko no maretina. Samy zany arao vilana izy. Mety androanina izy mety rapitso, mety afaka iray volana, mety afaka herintaona. Fa zany hoe miandry eo aminao raha mbola azo atao zany tsy matory fa sao mietsika ny ramana dia miambina ianao dia miambina ianao tsy mba fanamoboka voalohany izay fanasitranina tianao. Nahoana? Tiako fantatsika fa ny anjely tsy mahafantatra izay zavatra nampitondraina azy. Tsy fantatry ny anjely hoe fanasitranina izy. Fa iran'Andriamanitra fotsiny ny anjely hoe atero anaty rano izy. Laso aloha. Laso. Teo amin'izay zay fanamasina. Eo anay fatakarina anatin'ny fisainana amantatra amin'ny révélation avy aminao. Io anjely io dia nampitondraina fanasitranana. Ho ao anaty rano fa tsy mpanasitrana. Alain'ny anjely anazy nitondrany an'izy ao anaty rano. Dia zao ny zavatra mitranga. Apetraky ny anjely io izy dia tsy fantany. Fa zay olona miroboka tafiditra voalohany ao dia sitrany satria fanomezana avy any an-danitra ilay izy. Dia ny zavatra tiako fantatra ao dia zao. Mipika tanteraka mihitsy mianarana aretina rehetra satria tsy hoe zay maneny any ny sitrana rehefa tonga ao ilay singa avy any an-danitra ny raha ananjely ao anaty rano. Fa zay marary rehetra mitao na inona ozy izy amin'ny Baiboly karazana rehetra ny tonga dia sitrana. Dia atao hoe tsika izay dia mbola tsy nikapohana akory Jesosy dia efa mivika ny aretina amin'ny ese anafanasitranana iran'Andriamanitra ho ao anaty rano. Ny singa kely avy ianao avy ao amina fanjakana tsy azo ampiroro fa efa miavo indrindra miasa ao anatinao. Dia mbatony tsika izay raha vo fanasana andrana anjely ao karazany rehetra fa tonga dia zay karazany rehetra eo livraison anankiray fotsiny tonga dia mamahy ny karazana rehetina rehetrarehetra. Androany tsy raha noetsehana fa Jesosy Kristy avy any Nazareta mamaky tsy tady mamaky antsika izy manotrina antsika izy miaraka amintsika izy miombona amintsika izy. Mamaky antsika amin'ny alalan'ny inona izy aloha zava-tsara. Tsy mamaky antsika amin'ny alalan'ny paster Rodolphe izy onana paster Rodolphe olombelona fa mamaky antsika amin'ny alalan'ny fatrapatakarana nanana an'le ty malemy ty. Ny fatrapatakarana nanana ty malemy ty dia nanomboka any aniova arakaraka ny resahany ty malemy ty tamin'i Jesosy. Dia ohatr'izay koa le jamba ao amin'ny bokin'ny Jona 2:5 hatrany imboaka. Tamin'ny voalohany izy lehilahy natao hoe Jesosy napahiratra. Ae, vita aloha miracle fanombohana zany fanokafandala no fahalalany Jesosy. Fa izy nanao zany lehilahy atao hoe Jesosy, lehilahy atao hoe Jesosy. Donc fanombohana ao anaty fatakarana ny fahalalana fa mpanafaka izy. Mpaminana izy nanomboka ny sokatra ny saina mpaminan'Andriamanitra izy. Ny fantatra izy dia mpaminan'Andriamanitra izy. Ary ny fahatelo ny ona tamin'i Jesosy izy satria Jesosy tsy afaka indray tao amin'ny tempoly. Jesosy nahita Jesosy hoe ianao fantatra ve izy izay miteny aminao ankehitriny fantatra ny zanak'Andriamanitra ve apaka izy dia lekohaka amin'ny ao izy le jambo zao zay miteny aminao izy dia lekohaka teo amin'ny Jesosy izy zany hoe ny fatakarana hitehirizantsika amin'ny famonjena sy ombonantsika aminy hahalalantsika sahalalanatsika zay révélation faratapo indrindra fa efa tenaitrantsika ao anatin'ity fanambarana ity tsy mampanenina fa tsy ora fiksany izy mety mpandenina be daholo marary io satria reraka ny anjely nampitondraina fanasitrana tsy mahafantatra hoe izy amin'ny tokony hovonjeny
findrana fotsiny izy dia lasa miakatra. Fa zao lazaiko aminao tsy ohatry ny famangiminy anjely ny famangimandriamanitra anao. Jesosy nilaza fa iombamombanao mandrakariva mba raha-batoko ny fanampera zao tontolo zao. Eto amintsika mandrakariva izy miaraka amintsika foana izy mitika zay rehefa miaraka amin'Andriamanitra izy afaka mikasika anao na tsy ao anaty rano azy. Ny anjely tsy afaka mikasika anao mitondra fanasitranana satria tsy mpanasitrana izy ary tsy mpanasitranana koa. Ateriny ao anaty rano izy dia zay miroboka eo mahazo dia zay tsy miroboka eo baibay mandro. Ary ianao tsy mirakla maina fa tsy maintsy mirakla lena. Lasa formule le hoe tsy sitrana raha tsy lena, tsy sitrana raha tsy mandro. Fa nilalovan'i Jesosy ny mpandeha sady afaka mikasika anao izy no afaka nomenao miracle à sec. Zany hoe lojika mpanasitranana tian'Andriamanitra teny lalan'izay zay farakitra tonga formule ao anatin'izay marary rehetra tonga eo fa tsy maintsy ho sitrana zay miroboka aloha lasa diso Jesosy. Diso le izy satria nahoana tonga Jesosy avy any tsy mila miroboka tsy mila maka ao anaty rano fa nikasihan Jesosy fotsiny dia sitrana. Ny olona rehetra sitrana eo mitoeran'io dia tsy maintsy lena. Fa tamin'ity ndray mitorana Jesosy mitondra mirakla maina. Tsy misy an'izany hoe miditra ao farihy vao sitrana fe ivelany farihy dia azo sitranana. Le lehilahy mandeha mandritra vala amin'ny telopolo taona amin'io mila makeo mba hoe iroboka andray fanasitranana. Fa Jesosy niteny taminy dia misidy Jesosy dia misitrana avy ianao zay le taonjao bily zay. Tsy manontany hevitra ao am-poloana izy hoe tena raha ohatra ka tena taom-polo lerangaha le fanasitranana tonga dia teny eny tompo mila sitrana azy ao. Fa ozy izy azao be dia be ny olona eo alohako tena hoe manitsin'olona. Tsy mba misy bata mihitsy makeo fa raha misy anao dia misy misosoka foana anao mandeha zay fa tena teo mihitsy hoe zany toko voalohany. Olona hafa ny tafiditra. Komaty raha hafa na matesana io. Azo anao kama le tentsika malagasy. Samy misisika daholo. Dia ozy izy Jesosy. Valio mahitsy ho zany dia izy fantatra hoe teo sitrana anao matombo teny an'izany. Fa ianao te hanazava amiko ny formule andraisanao fanasitranana. Dia ozy izy Jesosy. Misy lalana miavaka tiako hitondrananao zay tsy misy ifandraisany amin'izay zavatra fantatrao hatramin'izay. Tiako fantatrao ty zavatra anakiritiky mavony olombelona zatra mandeha amin'ny fahazarana. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra mieno azy fa tsy voatery ho ilay zavatra nahalalànao azy sy tianao isehony io fiainanao. Lalana hitondran'Andriamanitra anao sy isehony amin'izay fomba hoe nanafananao ihany koa. Jesosy nilaza tamin'ny lehilahy io efa ela problemanao tsy ova fa zany malifasy eo beka fito taona ahako tamin'ny Jesosy zany mbola tsy teraka koa rehefa fito taona io rangaha io naleny miandro teo satria Jesosy telo amin'ny telopolo taona mbaty nefa izy valo amin'ny telopolo taona. Jesosy vao nanomboka ministera tamin'ny faraiky amin'ny telopolo taona ninaona tamin'io rangaha io. Dia mitrereto zany ataovy nikajinao valo amin'ny telopolo moins raiky amin'ny telopolo égale na fito taona. Zany hoe raha ohatra ka amin'ofo zany zoko Jesosy fito taona zany le aretiny. Fa ny zavatra mitranga Jesosy tsy zandriny io aretiny io fa izy no alpha io omega. Dia moa izy Jesosy tiako fantatra rehetrarehetra zay miandry fanasitranana fa tao amin'ny alpha koa nefa mitondra ny rofonao. Amen. Noho izany tsy lehibe tsy ampitohinana nanafaly ianao satria maivana eo anatren'Andriamanitra no manasitrana aretina faran'izay goavana eo masonao. Ny tena tsy mivahila zany. Ny zavatra tsy mivahila. Ny zavatra ohatra tsy mivahila zany. Nampahory ianao nandritra ny firo-polo taona zay. Fa ny vavolombelona avy aminareo olona tiano ano azy. Fa mangy amin'ny fomba sakatry ny saina napatanareo amin'izany Andriamanitra. Teto dia tiako fantatsika. Raha anjelo ny raha mitondra fanasitranana tao farihy. Dia zao ny aretina rehetra fa dia mety daholo. Nefa tamin'izany tsy le ao amin'ny rano no tena kapoka tamin'i Jesosy voavoaloha vidin'ny fanasitranana. Fanomezana avy any ambony tsy misafidy aretina sitranana. Ninona karazana?
Jesosy koa mbola enjana lavitra aloha zay mety hoe fanasana ilay tsika atao amin'ny rano nefa nirasantsika ela zay nafahana azy teo amin'ny fiainantsika tahaka le tao Betesda. Fa za teninao titojo bily ty anome fanomezana sarobidy ho anao Andriamanitra. Amin'any zao fatakaran'izao tsy olombelona manasitrana anao. Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no ilainao. Ny ilain'ny olona marary tsy fanafody mpanao fanafody, tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Dikan'izay ny fiaonana amin'ny Jesosy azahoana antoka fanafanasitrana. Rehefa tena tafaray aminy ianao dia tsy azo sakarana ny fahagagana zay tokony anao. Zao toka dimidimy felaka andiny fafity Jesosy manontany hoe teo sitrana ve anao? Le marary lefitra Jesosy atsika anatana tena zavy izy hoe tsy pahazo anty no teneniny. Le rangatsy ny saina koa rehefa nasitrana avy amin'ny Jesosy raha ny tena mariny. Misy hoe manontany hoe ty avy ianao dia ianao mamaly azy hoe efa maro olona nilaza tamiko fa ty avy ny araka tamiko dolo dia tsy tambola itovy eny resaka olona an'izay. Azo re zany zavatra tiraka tena mila tao sitrana avy ianao olona mariny nandeha aloha tsy efa tena mahitsy le tolaka ianao aloha tena misy olona tena tena hitinanao tiako ianao dia tsy miditsy ianao satria bebe nefa namita fanao tonga tena le olona nefa tena tonga akavaty ianao tena zay nao daholo olona mariny zay niaraka tahako zay tsy totsony resaka. Fa teto rehefa teo Jesosy dia zao ny zavatra nahavary misy fanasitrana tonga ny alohan'ny fihetsehan'ny rano eo amin'ny fotoana izay ho famangin'Andriamanitra. Misy miracle hors procédure. Misy zavatra tiako fantatro tsaiko manaitra za zany mihinana an'liza dia feno be misy miracle hors procédure. Andriamanitra zany afaka manivaka aloha. Tsy izy zay afaka hanokatra ny fony fotsiny fa midikany hoe tonjobily ny pitsiko amin'ny fanasitrana. Tsy ao anatin'ny miroara tsony hoe iza nositraniny. Satria le izy tsy décision an'le olo nositraniny fa fanapahan-kevitra le mpanasitrana mamana. Misy mitsazonao le hoe ileto le tsy fanapahan-kevitra le olona ny vanginany na malina azo nositraniny fa le mpamangina na halala fa efa ela izy nytoy zany ka mila sitraniny. Dikan'izay mety mifanohatra ny valim-panontaniana sy ny fanontaniana le mpanontany. Le mpanontany manontany teo sitrana avy ianao izy manontany hoe fa ela izy misy olona misosoka foana teo alohany fa zany hoe dete zany za teo sitrana mahatonga zany mety ela be fa nieritreretiny tamin'ny Jesosy mba tsy pazo any anaty rano fa dia teo mitesina fanantena ohatrany fa tsisy mitondra mihitsy nakao. Dia ity Jesosy tenena zany dia zao hoe ohatrany hoe misona miteny ma je t'aime ke tena kavady andry mihitsy dia mba eritreretiny natany amin'ny mamany zany hoe tamin'izy mbola tamin'ny nisy ve sarona sarasy dalelany azo koa fa tsisy satria nao vao tena efa pepepenina pana tena teo tsy mety dia lasa ohatrohatry zany zany miferitreretako dia tsisy resaka ntsony fa Jesosy tsy ohatry zany. Jesosy rehefa tapa-kevitra izy ny amin'ny anao tsisy argument anamarinanao tena tsy ho afaka eo anaty amin'ny mpanafaka. Zay mahatonga Jesosy milaza raha ny zanaka no afaka anao tsy maintsy afaka ianao. Tafolako ne mandeha mba nanao akanjo tsaratsara ohatro fa tamin'izany costara fa androany le izy akanjo manifinify satria tenanao mafana be dia miditra alohan'ny anaovako andeha toy filazantsara namangy azy tao an-dakoziny frity poisson vokaneta amin'izay dia vao miditra tao dia ozy izy nanao voaka makara dia za tsy azo tenenina vao mahay mijorojoro tsy fanan'ila izy misy nanao zay tao anatin'le lapoaly pitika le menaka le akanjo fotsy zay hoarovana rehefa avy eo nefa fotoana efa akaiky. Dia zao le zavatra mitrano zavatra anankiroa ny ananarako anao raha ianao tsy te hangatsiaka dia aza makano Siberia. Raha tsy te mpitia ny menaka aza makao lakozina misy mpanendy frity. Raha tsy te ho afaka aza makeno. Ny antony dia tsotra rehefa tafiditra anatina saison anankiray ianao dia miara-miaina an'izy daholo. Za zao sura
fa eto Allemagne rehefa milatsaka ny lanezy eto amin'ity tanàna ity dia tsy hoe trano mpivono irery sisy lanezy misy zany manodidina anazy fa manodidina rehetra tratra daholo toatr'izay tsy le saison ty taona Jesosy miteny tamiko any amin'izay toerana rehetra andehananao sy manginao dia porofoko sy any moko entam-parafako ao anaty mahafonga sakatezay noho izany aza miandro fotoana iafa sokafo fonao fa ty karazan-javatra tondran'Andriamanitra tsy ty tsy karazan-javatra hoe ilana fierana fa raisina fotsiny fiavavonina Alleluia. Ohatsika namboatra ny fotsika tsara ionan'Andriamanitra fa oton'Andriamanitra rozy le malemy hoe haiko ny hoe ahoana ny fomba mahatonga fanasitranana eny misy metôda mantsy ohatra ve aminao iny Jesosy le fanasitranana tadiaviko dia ohatr'izao tsy maintsy mietsika aloha ny rano misy zany rehefa mietsika io rano dia tsy maintsy misy olona zay tonga aloha azo voalohany fa zaka amin'izay tsy mba tonga aloha teo amin'io rano zany mahatonga fanasitranana eto matoa eto dia mazava ho azy fa teo sitrana dia misy Jesosy hay dia misy tsisy olona ny amin'ny bata e satria dia Jesosy zary be tanirangady bokona sa Jesosy tsy manamaly an'io rangady fa ngatsy fantatrao fa za mavita fakakana vitako manao an'izany tsy miteny an'izany Jesosy sosiny Jesosy nitsika anazy tsangany ianao mba atao fandrinao dia ndana mandeha mahavarina le rangano taraina fa tsisy mpibata kanefa Jesosy nasaino mibata an'le fandrina izy rehefa avy ao misy zavatra zany fa ohatra ianao miandro mpibata mba azo ny anjara anao fa Jesosy aniraka anao hibata zay zavatra tsy sakanao mahitsy reto hoe tsisy mpibata fa tonga tsy tafidy tao dia sitra izy Jesosy zao tsangana bata izy tena tsisy mpibata fa ohatra amin'ilay zavatra angatahany e batao amin'ny Jesosy andalo io batao io fandrina io batao ay tao anatin'le rangano efa nisy afaka hibata fandrina fa ny lafoazina fa tsy tonga zay izy misy zavatra indraindray hiainanao hitarainanao nefa tsy fantatrao varina mangataka ianao fa ho anatinao misy fahasoavana sy arena be bebe fa ny problème ianao tsy tena miona amin'ny Jesosy maro ampifatoy amin'le tonga eto sainao andro any fa fakinitrakany zavatra rehetra tsy any amin'ny hafa ny solution fa ao ihany fa mila parole izy rehefa milatsaka eto ny tenin'Andriamanitra voany raisiko anjara dia daramotsy amen sa tsy amen tsona be teny Jesosy tsangany batao le fandrina tsy zaka mandana moto leranga ny andro mibata ndray nasaina mibata fandrina misy iry afaka mibata natory tao fa ny andro Jesosy amo dia mety ny zavatra rehetra misy fahagagana tonga ho azy rehefa ianao mandray fitepetra sy manapa-kevitra avy aminao iaino an Jesosy averiko indray misy fahagagana tonga ho azy rehefa ianao mandray fitepetra sy manapa-kevitra iaino an Jesosy ane misy zavatra tsy mety miseho satria ianao tsy mety mijoro tsy mety manapa-kevitra tsara ianao teto Jesosy tsy miantso Petera Petera raisiko ena no tombony ery zao tarany avana sotolo fa le rangay ihany nasy Jesosy nitsangana ianao mety ohatry mandeha misava voaka tsony non décision mahatonga anao tavely eo hitralalondalina kokotsika valo amin'ny telopolo taona natoriana teo amin'ny fandriny le marary fo izy Jesosy batao ny fandrinanao satria ho foana no mitondranao efa reraky io mitondranao fa androany mba valy teo an'io ray no entinao ny olona fandrina raha mahazo valibavaka ianao ve olona fahasoavana tia mizaratsy ray valy ty tananao zay le tenin'ny boky ny Hébreo 6:10
marina ka nadimo ny asa tsara rehetra. Hoy Jesosy oeto misy raha noentina foana ianao hatramin'izay mba mitondra amin'izay ianao manomboka androany. Ao amin'ny misy teny anankiroa zay boky Matio dia marana boky Matio 4:10-11 resaka mikasika momba ny voanafafy Jesosy. Ary raha namafy izy dia ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy nivorona ka nandany asa. Voy io a. Mendiny faharoa amin'ny telopolo ambany kely eo Jesosy dia miteny hoy izy Jesosy ato hoe Alleluia. Fa kely noho ny voretra izy kanefa rehefa maniry izy dia lehibe noho ny anana ka tonga azo dia avy nivory manidina ka mitoetra eo amin'ny rantsana. Voy ihany, voa anankiray. Fa le voray teny amoron-dalana dia nohan'le vorona. Fa le voray nanaiky tsioka dia nisy fakany dia tonga azo dia le vorona tokony hinana ny lasa niala sasatra. Zavatra tsy azo. Tarenareo mijery aho ohatra mikely. Zavatra tiako fantatro. Problematsika dia zao tsika le granty taony ity. Ho afafin'Andriamanitra ho an'ny taonjobilitsika. Dia zao izy raha samy voatsika mandray le parole mitovy na le teny mitovy. Rehefa tsy raisinao le teny dia zao zay tokony ho fitahiana ho anao ny mihinana anao. Fa rehefa raisinao le teny ka mamaka zay mitadinana anao lasa hialoka aminao. Iza no erany? Ianao. Mingavy ianao a. Ilay mitompo loatra ianao. Tia matona ho izany ainy. Aza manao jeu na kilanao ny fianarana anao. Sakana na mbola renao. Hoe mizavatra tsy mampazo eny an'Andriamanitra. Aza endrasana efa-bolana, telo-volana na roa-volana amin'ity taona ity. Taonjobily ty taona ity. Tapao ny hevitra tonga dia raisy ny décision zao ho any amin'ny volonté. Raha io maneno toropetra izy ianao. Raha tsy nanapa-kevitra ianao ho an'ny vorona ve? Nefa olona tokony erofa vorona sy akany sasatra. Betsaka loatra ny olona te hiala sasatra ao ambadika ny fijoroanao. Mety izy nanapa-kevitra. Raha Jesosy tosoa zao fiainana manokana. Avelao izy azo tongony ny amin'ny fisinao eo ambony tany. Atao mahita vokatra tsara Andriamanitra satria hita olona tsara Andriamanitra. Mafantatra hoe tena angaty zao nataony Jesosy tamin'ny mijona toko 5:10 natonga anao nalena zavainy Jesosy satria mpanoty ianao. Izany ve pastera? Dia hoy izy aminao ie. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo kianjany tepola lehilahy ka hoy izy taminy. Rehefa sitrany ianao aza maloto tsy ny fandrahoany zo anao le raha. Ny fiverenan-dalana dia mampitombo ny dozin'ny favoazana. Dikan'izay fadio ny miverin-dalana. Tsy mampietsika fa mampisitagina. Tsy mampanoso ny fahotana. Noho ny fahasoavany, noho ny fahasoavany iny. Mialana fahotana. Rehefa oto, no compromis. Andriamanitra masina. Toy izy oko masina reo satria masina. Zavatra notsekantsika n'Andriamanitra. Raha maloto ny fonao zay madio-po ihany no hitan'Andriamanitra. Ary tsy manam-pahamasina tsy hitanto. Tapao ny hevitra. Fiainana tao tany vetivety. Amin'izao ny rehetra betsaka mbola mandany fotoana miondrika loatra variana migerer zavatra ny tany dia badenina be eo am-pampoana. Lasa tsy velona ianao mba hanompo fa lasa tafiditra sokajin'olona manompo ianao mba ho velona. Dia hozy Jesosy tamin'efa afaka ianao zao
rehefa afaka minitra anao dia salama fa ny mampifamatsilo amin'ny aretina dia voatany toy Jesosy tandreny fa isy zavatra mafimafy kokoa dia eritreretinareo ianao zany sady miverin-dalana no tianao hiverin-dalana Jesosy amin'ity teniny ity hoe isy zavatra mafimafy kokoa hitrany raha mbola miverina amin'ny fahotana dia anao zany efa tena aza miverina amin'ny fahotana dia anao sady mbola miverina amin'ny fahotana mbola miteka anatin'ny io dia nefa ianao miteny Jesosy hoe tompo afao a mitsika karazan'olona voafatotra so tena hoe tsy mety libra tsara fa mila tsy mahazo ainy tsika raha mbola mitoerana matoto satria ataony devoly mijaly eo mitoerana ianao aza manokatra adika hoe aza mety ianao andevoly dia accès le izy toposa ny teny grika na terrain lasa kanja filalaovana satana ny toerana fiainan'ny olona mpanoto mila mibebaka tsika bebaka verina amin'izy verina Jesosy sy miasa tsara ho an'ny mpanota ny fitahin'Andriamanitra ara-panahy zao le marary nampidinina teny ambony tafo efatra napidina azy avy any ambony tafo tonga teo amin'ny Jesosy koa iny satria olona hita maso fa malemy izy nefa ny tena marina mpanota izy dia mila mifamelan-keloka avy amin'Andriamanitra mila sika mijoro manampy an'Andriamanitra mifanomezantsika safidy tsara hiala ny fahotana fa nao sitrapon'Andriamanitra Jesosy tsy manameloka fa ozy izy hoe mandiana dia aza manoty intsony matetika ny fanafana hita maso dia miainga amin'ny fanafana ara-panahy ary matetika mivesatra hita maso dia misy fototra ara-panahy mila vahana dia mona sy marena zao sitramin'i Jesosy dia Jesosy taminy rehefa namona sy marena mialahy ara-panahy le mona sy marena ty tonjobily ty amotsitra zavatra bebe Andriamanitra olona misaiko izy dia nafahany tany koa dia nafahany ianao anafaka anao migadra rehetra izy ninonino nahotana matitra anao nandritra ny 20 taona ho afahan'Andriamanitra ianao raha miteny baiboly nandritra ny 10 taona zany le olona voaketra dia onantany Jesosy fa manina Jesosy rehefa 10 taona zany tonga dia samody dia samy anaiky azavy e patron ohatry zany nampiasain'ny olona tao nandritra ny 10 taona le olona efa bosy be mihitsy dia maneno ny anjomara dia anao zany rehefa ka miasa koa dia rehetra manentana dia lasa ianao voaka fa tsy maintsy manaraka anao veorina le patron fa me vola be anao inona ny antony tsotra le izy satria voalohany tiany Jesosy ianao dia misy izy Andriamanitra tsy tiako raha olona no anapaka olona mandrakizay fa tiako raha hoany oloko ary zany anapaka azy mandrakizay dia zao le izy tsika rehetra mila mandray fepetra manomboka androany tsisy anjomara no hotsofiny eto androany sa paster afaka manao amin'ity misy anjomara vety misy papetra vety mety misy fa tsy paster rehefa tsofina zany ny anjomara dia misy fanafana hita maso ara-panahy tiany Jesosy tsika tsy andivony ota intsony régleo problème spirituelinao amin'ny fihavananao amin'Andriamanitra mila mianatra tsika mifenitenantsika sy mombantsika rehetra ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha jerenany jona toka 5:7 teteny lehilahy hoe santo izao dia ny olona manodidina ny olona tsy manampy any olona irery a mametraka ny olonanao andohan'ny olo-kafa foana ianao Andriamanitra nefa amin'io tiany rehefa anao izy ary tendefa olona nampy anao Andriamanitra afaka mandefa olona nampy anao fa aza mitady olona na miankina amin'ny olona mpanampy anao zany rehefa eo Jesosy dia mety ny zavatra rehetra ny rehetra ilaitsika Jesosy Kristy avy any Nazarety lay lehilahy sy Jesosy rehetra sisa dia ampy nanampianatra Jesosy teo daholo Petera teo Jona 12 raha ataoko ny boky misy 12 laha tsy ampitohina ny anipany io isa roa telo dia lasa fa ozy Jesosy ataovy ampy ho anahy ianao ty tonjobily ty niona tamin'i Jesosy ny toerana fikisoam-bary-tany izy nafen'ny ray aman-dreniny satria faible Gideona dia tena natahatra dia niseho tamin'ny Andriamanitra toy Andriamanitra arabany lehilahy mahery 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 tosy Jesosy tosy Jesosy misy Andriamanitra taminy tompo
Zany ianao mety miafy ianao fa mahita tsy solabaka fa le herina fahantsakany efa tao anatiny mba mila mifoazina niona tamin'Andriamanitra. Niona tamin'Andriamanitra fotsy dia fola izy. Gideona koa na fenina fa olona matahotra kely ny tanàna Manase. Izy Andriamanitra maintsy anazy. Zao voay ianao tao. Ianao lehilahy mahery. Ohatra vitsika iny ny denity. Ohatra mifamelezan'olona anankiray ny amelezanao andreo. Joby. Tena te Gideona. Ahoana atao izy daholo ny olona. Tso fotsiny ny Andromara fa keo aminao daholo izay olona ilainy. Sofy ny Andromara. Tonatonana teo daholo lehilahy matanjaka rehetrarehetra. Hiatrika tonga dia nanaiky ny olona. Hiaraka amin'ny Gideona. Satria nahoana momba azy Andriamanitra. Jereo Josoa. Olona tsy tokony tafiditra tao anatin'ny fifidianan'Andriamanitra koa mpanasa ny tanan'i Mosesy. Ery ambany ery fa tsy samy tonona mba mifanaraka Mosesy ny ambony tendrombohitra. Olona ilain'Andriamanitra zany eritreretra ianao hoe angamba le pastera be Bishop be reny, le apôtre grave be reny. Reny angamba zany tenen'ny pastera Rodolphe zany. Tsia olona be tomany mihitsy no ilain'Andriamanitra. Le olona satahotra reny mihitsy no ampiasainy. Fa zao atovy manomboka androany ampy ho anao Jesosy. Aza misenan'izan'izy. Atao sikasianao ny fon'Andriamanitra. Fotoana ho anao zao. Fotoam-pahavany Jesosy ny fiainantsika zao. Mila miovitsika, mila mijoro tsara tsika. Fanampitsika Andriamanitra. Ilaintsika fisehoana, ilaintsika fisehoana. Fa ilaintsika mihoatra fijoroana eo amin'ny fiainantsika. Alléluia, satsy alléluia. Alléluia, satsy alléluia. Utsika tsara ny misy tsika no fofona Jesosy Andriamanitra. Tsanao zay otrikety. Teka sitraka anao ny fanana sy ny fonay. Tesotra anao ny fonay sy ny fanana manontolo zay ay. Ekoky ohatry ny fiandrianana fampatsaky. Ny tian'olona Jesosy. Mety milona tsirairay avy. Tsy tsirairay ny manatona. Mahety ianao androany. Tiako ho fantatro fa lehibe amin'ny fiavan'i Jesosy mandeha. Tratra. No mety ahita anaty fonao le tao hoe fiavana. Mety ianao le olona efa tafiainao anaty fanamelohan-tena satria mety mahatsiarinao tsy mendrika. Tsy mendrika anao any amin'ny zavatra natao. Ngamby ianao tsy te hierika antsoa satria rehefa ary isaky misy fijoroana kely tianao hijoroana dia mety hanavona satanao. Ianao ve dia ianao ve? Fa tiako milaza anao. Tsy amin'ny Jesosy. Tsy tonga nameloka anao izy mandraka anao. Tonga izy hitodika hijery ny fonao. Fa raha iverina amiko ianao ny tompony any. Efa tany milasa anao anamafa ny ratsrehetra. Mahatonga meko famindrapo ianao. Na isy avenaina, tsy mahaninona, na velona tahaky ny amboa azo. Fa ny amboa velona tsara milioana maty. Mbola misy antenaina ny aminao. Ny fanantenana, tsy ambadiky ny abetsahany fao. Na ny vola anananao, na ny tanjaka anananao, na ny hery anananao. Fa ny ilain'Andriamanitra. Ianao mbola velonaina. Voatahila. Fanaky mavomavo sy manitra azy ianao. Faniriky ny olona ianao. Jesosy maniriky anao zany. Ianao le olona anankiray. Tsisy nivizany amin'ny hafa. Fa tokana eo amin'Andriamanitra satria tamin'ny vidiny lafo ny fividianany ianao tamin'ny ranona lasany tao Calvaire. Tsy ho fantatro fa eto ambony tany na 4 miliards tsika 4 miliards. Tsisy tava anankiray veriny indroa zany. Dika fa raha veriny anankiray Andriamanitra dia veriny rehetra izy. Na ianao rera olona teto ambony tany. Mahatonao toy azy fitsariana Jesosy. Sokafo mavana dia sokafo. Mahita Jesosy manatrika ianao. Mandinika ny fiainanao izy. Tenanao izy hoe fitiavana manak'izay ny tiavako anao. Nampaharetako ny faminapoko anao. Tsy tiako very ianao zanako. Tiako ianao hiaina amin'ny fiainako. Dia fiainana manak'izay dia efa nomaniko anao. Nomaniko anao. Taloha fanrenana zao dia efa tao aboko. Ny saina hiara hitoetra aminao mandrakizay. Eny fitiavako mahatonga anao teto
Niatafitanao manakizay. Anio arivo sakafo finotentenena amin'ny Jesosy. Raha misy heloka na hevitra mampisarika, raha misy siota na fahotana mangezy, anio Jesosy amahany zany amin'ny taonjobety. Noko afaka amin'izany ianao, afaka mifatorana rehetra. Nanao fa tahaka amin'ny Paoly sy Silasy tao am-pontsy, afaka mifaly ny olona rehefa volotso tamin'ny ara-panahy. Tsy mare nangiry-firy ny zavatra mitrangy ety ivelany, fa manana hiritra fiderana afaka mezana voninahitra n'Andriamanitra na ao anatin'ny circonstance et situation difficile. Jereo izy lala voalohany fontsy andao hoe koa ka Silasy fa eto nantoerana nandrany Jesosy antsika mahafatsika manambara amin'ny filazantsara. Nanao erreur be Satana, inona erreur Satana? Nomboan'ny tompo Jesosy, nomboan'ny tanana Jesosy. Fa erreur sy izay ry mivavaka. Fa rehefa teny Jesosy hoe vita, dia vita ny zavatra rehetra. Arak'izay lazainy Jesosy ny zavatra mitranga. Karaha manambava ianao androany. Namono koa azy akiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Sakafo vavanao dia tenena ambarao amin'Andriamanitra. Ianao ny fiainako rehetra Andriamanitra. Ianao ny tontolo-piainako rehetra. Androany dia manao fanekena aminao. Anao ny sitraponao. Ataoko zavatra samy eo anatrehako. No mitandrina ny fitiavanao. Ny teninao. Lolohaviko Jesosy. Ataoko ao am-po isan'andro Jesosy. Miasa bedy ny fanoloran-tenanao tamin'amin'izay-nao aho. Androany hariva Jesosy. Ianao ilay tena fitiavana mony indrindra tompoko. Ianao ndrehetra amiko. Mandrakizay mandrakizay. Raiso ho Jesosy. Raiso foko. Raiso fianako. Oka tsy ilesy tokony fiainana ny anarako. Fiafananaky ateo anatin'ny raha ianao. Sanako mandrakizay. Manantena ny fiverenanao aho. Ary mahatoky fa rehefa neno ny trompetra Jesosy dia hovahana vetivety ty mety loha ity. Hitafiny tsy fahalovana. Ary eny amin'ny raha any lanitra ny rendez-vous antsika. Misaotra Jesosy io. Tanteraka izany ny voninahitry ny raha zanaka ary fanay masina. Amen. Ave Maria, tanteraka fahetrana, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy anao, hitondray fiainana, tompo ao anatiko ao, faray masino mamiko indrindrana. Ave mameno tanteraka fahetrana, tsy afa afa-tsy anao, hitondray fiainana, tompo ao anatiko ao, faray masino mamiko indrindrana. Tanteraka fahetrana, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy anao, hitondray fiainana, tompo ao anatiko ao, faray masino maino Andriamanitra ny fotoana izao. Andriamanitra hoe misy olona eto tena manana zavatra mavesatra, manana zavatra mavesatra tena mampahory ianao. Efa nandritra taona mahitsy mety horetina ilay izy, mety olana eo amin'ny hoe ara-pahafana ilay izy amina zavatra tena mety hoe mafy aminao izy. Fa tsy angano hoe mpanamana ety
tsy ho toy ny taloha, tompony fiainako, fanahy masino ilana. Ao ambany fanahy masina ny zavatra rehetra votsika rehetrarehetra. Tsy ho toy ny taloha, tompony fiainako, fanahy masino ilana. Miandrandranao Jesosy, miandrandranao, miao anatiko ao, fiainam-baovao avy aminao. Tsy ho toy ny taloha, tompony fiainako, fanahy masino ilana. Tsara kokoa ny fiainako toy ny taloha, tsy avelanao raha fa mandrakizay aho, tompotsia zay izy teo. Amen. Idiran'Andriamanitsika any amin'ny avo indrindra. Ndao tsika tena Jesosy ianao le mipetraka any amin'ny avo indrindra. Mety tsisy fiteny rehetra tsy fantatra. Fa zao hita Jesosy le fontsika. Jesosy le mipetraka amin'ny avo indrindra. Amen.